Mandeha be ny resaka etsiroa ny amin'ny mahakasika ny voka-pifidianana Vonjimaika izany hoe fironam-bokatra ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao. Ao moa ireo izay milaza fa noho ny halabato angambany no nampitarika an'ireo kandida sasany. Ao kosa ireo nilaza fa noho ny stratégique izay napetraka no nahatonga ny kandidan'izy ireo nitarika amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana isan'andro eto. Tsy ampy andela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Araky ny natsipiko terem-pitantohana dia ny mahakasika ny lonilony sy ny resaka mandeha etsiroa ny eo amin'izay fironam-bokatra mivoaka ao Antananarivo renivohitra izay no imatomatisantsika amin'ity vidéo ity androany. Mazava ho azy amin'izao ankehitriny izao raha ao Antananarivo renivohitra ao no asiana resaka dia mitarika ry zareo avy ao anatin'ny antoko irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina raha toa ka nanantena mafy hitarika izany nefany ry zareo avy ao anatin'ny antoko tim izay natolotry ny marika ravalomanana sy ny vonan'ny firaisankina ao Antananarivo renivohitra ao satria mantsy araka ny hita hatramin'izay ny antoko tim dia isan'ny antoko izay tena azo lazaina fa matanjaka indrindra raha ao an-drenivohitra ao efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany ary tsy vitsy tamin'ny rôlim-pirenena no nanantena mafy fa tsy maintsy ho lany ny kandida izay natolotry ny antoko tim ao Antananarivo renivohitra ao nandritra izao fifidianana ben'ny tanàna izao. Kinanjo nefany tsy izay ny zava-misy fa nomontsiany ry zareo avy ao anatin'ny irmara izany fitaritana Vonjimaika amin'ny fironam-bokatra ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao. Manoloana an'izay rehetra izay moa dia maro ny tsy faly, ao ihany koa ireo izay faly ary ireo izay tsy faly dia milaza sy miteny fa resaka halabato maketsy makaroa. Ao moa ireo izay milaza fa misy fifidianana andian'olona mba andeha an-datsabato hifidy mba hampandany ny kandida izay natolotry ny fitontam-panjakana ao Antananarivo renivohitra ao. Kinanjo nefa nilaza ny marina mahakasika an'izay no sady nivoaka tamin'ny fahanginany ihany ry zareo avy ao anatin'ny antoko irmara izay. Indrindra fa ny gouvernoura ao Antananarivo renivohitra ao sy ireo izay miaradia aminy nanao fanambarana tamin'ny Real TV tamin'ity herinandro ity nilaza mazava tsara izy ireo fa noho stratégique izay napetraka no nahatonga ny kandidan'izy ireo no lany ary izay no nahatonga ny kandidan'izy ireo mitarika amin'izany fironam-bokatra izany ary raha tsy misy fiovana moa izany fironam-bokatra izany mazava ho azy fa ny kandidan'i irmara izany no ho lany ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao fa tsy misy akory izany resaka halabato izay voizina etsiroa izany ho izy fa ny stratégie no napetraka ary isorana manokana ho izy ireo tamin'izany ny nataony Tahina Razafinjoelina izay nanaiky hirotsako fidina ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao satria raha tsy nisy azy dia tsy nizarazara ny vato. Teo ihany koa ny fisiny kandida GASY fenosoa izay isany azo lazaina fa nampizarazara ny vato izay tokony ho azony kandida izay natolotry ny tiako Madagasikara ihany tao Antananarivo renivohitra tao. Fa ny andry zareo irmara kosa dia tsy nisy nizarazara satria ny an'izy ireo dia kandida iray ihany no natolotry ny fitontam-panjakana izany hoe Harilala Ramantsoa irery ihany no kandida izay natolotry izy ireo tao Antananarivo renivohitra tao. Fa ny mpanohitra kosa dia nanolotra kandida maro dia maro ka izay no isan'ny tena nanimba vato ary izay ihany koa no isan'ny nanimba kajikajy ireo avy ao anatin'ny antoko tim amin'izay mety ho falanin'izy ireo izay ary izay no isorany gouvernoura ny Antananarivo an'izay firotsahan-kofidiana any Tahina Razafinjoelina tao Antananarivo renivohitra izay. Vita araka izany ho izy ny adidy sy andraikitra ary vita ihany koa ny mission izay nampanaovana Tahina Razafinjoelina amin'izay firotsahan-kofidiana izay mihitsy moa ny teny izay nataony nandritra ny valan-dresaka izay nataony tamin'ny Real TV
tamin'ny ity herinandro ity. Midika ve izany fa missionnaire izany hitainy Razafinjoelina sa ahoana? Manoloana an'izay rehetra zay dia maro ireo olona izay naneho hevitra ary maro ihany koa nany metsiny an'itainy Razafinjoelina amin'izany hoe raha toa ka tena nanaiky an'izay hatao missionnaire zay ihany koa mba hampanaovana an'izay fizarazarana vato izay tiana hatao zay, satria mantsy nitetika rehetra dia mety avokoa rehefa te ho lany zay ary izay ihany koa moa no nampiasain'ny mpanjanatany tamin'izany andro zany amin'ilay hoe zarazarao mba hanjakana. Fa raha toa ka tena vonoka hiady mafy ny mpanositra ary raha toa ka tena vonoka hiady hatramin'ny farany dia tsy tokony nandrosaka candidat be deaibe izy ireo fa candidat iray ihany no atolotra izy ireo ary iny candidat iny rehefa aveo no niazahana izy ireo notohanana hatramin'ny farany. Fa raha toa ka ny candidat mpanositra marobe dia tsy maintsy zarazara arak'izany ihany koa ny vato ary mety ho sarotra amin'ny mpanositra no handresy ny candidat eo amin'ny fitondrana raha toa ka tsy misy izay firaisampo sy firaisankina izay ny eo amin'izay fandrotsahana candidat amin'ny isaky ny fifidianana mihetsika izay. Ary izay indrindra no mahatonga anireo aveo ny fitondrana amin'izao fotoana izao lasa tena mahazo vahana sy mahazo herijika mafy dia mafy satria ny azy ireo dia fantantsara ny ataony ary ny azy dia candidat tokana ihany ny atolony, fa iny candidat iny rehefa aveo dia tohanan'izy ireo mafy dia mafy satria fantatry izy ireo tsara fa tsy maintsy zarazara ny any vatony mpanositra noho izy ireo manolotra candidat marobe izay. Arak'izany dia sarotra no hinona fa mbola ho mafy ny herijikan'ny mpanositra raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena sy fakafakaina lalina satria ny mpanositra voalohany indrindra dia tsy miray fo ary tsy miray saina ary ihany koa tsy miray hina izay. Mody hirahiraina isan'andro foana ilay hoe fanoherana miara-manonja sy miara-mirona eto sy eroa eo ihany koa ny kolektifan'ny candidat sy ny kolektifan'ny malagasy sy ny maro hafa, fa rehefa jerena ankaiky dia ankaiky ny zava-misy dia samby te hiady seza avokoa izy ireo ary samby te hahazo toerana tsara izay avokoa, ka eo indrindra no mahatonga anireo mpanositra lasa toy ny valalan-karona, izany hoe izy samy ao anatin'ny harona ihany no mifanipatipaka eto sy eroa, ka sarotra arak'izany no hinona fa tena ho mafy ny tanjaky ny mpanositra raha tsy miova izao stratégique politika izay hoentin'izy ireo amin'izao ankehitriny izao. Sarotra manaraka izany ihany koa no hinona fa tena fitiavan-tandrazana marina ny anireo mpanositra, fa ny tena marina ao ambadika an'izay angambany ny hoe fitiavan-tseza sy fitiavana voninahitra angambany no tena marina kokoa noho izao fahitavana ny zavatra izay ataon'izy ireo amin'izao ankehitriny izao, ka lasa nivoaka madinika izany no fitaovana eto sy eroa izay hoentin'ireo mpanositra mba hoentina midina andalambe makety sy makaroa. Ka noho izay raha tena tiana handroso ny firenena ary raha tena tiana hahomby ny paikady politika dia tsy tokony hanao antoko politika marobe fa antoko politika anankiroa ihany. Ny mpanositra dia ny antoko politika eo amin'ny fitondrana, amin'izay mantsy samy matanjaka ny andaniny sy ny ankilany ka hiady tsara ny endri-dalao amin'izay fotoana izay. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.